olona mihoatra ny 9 alina no nafindra-monina avy any atsimony Madagasikara, indrindra ny vahoaka Antandroy tamin'ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 raha ny angon-drafitra avy amin'ny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny fifindra-monina. Antony ny fiovan'ny toetrandro izay mihamafy hatrany any an-toerana amin'izao, ny tsy fampiny orana sy ny ahitany maharitra izay miteraka mosary akandosiran'ireo mponina mihazo ny faritra avaratra. Ankoatr'izay, ny fahasarotan'ny fisitrahana rano, ny fanabeazana, ny fitsaboana, ny tany azo volena ary ny tsena. Araka ny fanadihadiana nataon'ny fikambanana Amnesty International, manitsakitsaka ny zon'ny olona hifindra toerana honenana ny fanjakana malagasy, tsy nanome fitaterana ho an'ireo olona nandositra ny ahitany ny fanjakana, tsy niantoka ny zo anana farim-pianana sahaza mandritra ny dia raha ny fanazavana. Ces trajets de 1500 km, ça coûte déjà trop. Mavesatra loatra ho an'ny olona efa mantry ilay mifindra 510 kilometatra, ka misy fianakaviana voatery mivarotra ny fananany mba handoavana ny sarandalana amin'ny fitaterana. Tsy ny rehetra no afaka manao izany. Maro amin'ireo fianakaviana no mandeha an-tongotra. Nisy koa ny tranga, vehivavy iray voatery ny iray aranofo amin'ny mpamily, tao amin'ny toerana A na ahafahany tonga tany amin'ny toerana B, teo amin'ny toerana B. Ny iray aranofo tamin'ny mpamily hafa indray izy, nitondra azy tany amin'ny toerana C. Ny iray aranofo tamin'ny mpamily hafa foana izy, ho takalon'ny fitaterana, mandra-pahatonga ny tany amin'ny faritra avaratra. Nisy trangana fianakaviana nanome ny zanany ho andevo, ho takalon'izany. Hita fa misy tsy fahampiana avy amin'ny fanjakana ary avy amin'ireo fikambanana. Manana zo androka olona ao anaty alam-panjakana ny fanjakana, saingy tsy maintsy manaja ny fenitra iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona izany, ka tsy afaka mandroka olona fotsiny ianao nefa tsy manome vahaolana hafa. Mais cela doit respecter les normes internationales des droits humains. Et donc, on ne peut pas juste expulser quelqu'un sans pour autant donner d'alternatives. Mamparefy ny olona ary mampahazavana ny kolikoly ny fanimbazibana ny zon'ny olombelona tahaka izao raha ny fanazavana. Ireo olona izay voankatsika anatin'ity raharaha ity zany dia exposé betsaka kokoa amin'ny resaka corruption amin'ny endriny samihafa noho ny olon-kafa. Indresahany teo zao misy resaka kolikoly aranofo teo misy resaka insécurité teo misy resaka tsy afaka mivezivezy etc. Ireny rehetra ireny rehefa mitambatra dia lasa miteraka faharefona miopapana loatra amin'ny resaka kolikoly. Ny resaka hoe fametrahana cadre anankiray, rehefa miresaka isika hoe fiarovana ny ataontsika hoe tetikasa ho an'ny tontolo iainana sy ny fiarovana ny ala sy ny ady amin'ny fiovavan'ny toetrandro dia tsy maintsy tsika mieritreritra hoe dia ahoana reto mponina reto, dia ahoana reto communauté reto, satria le zoan'ilay olona tsy afaka hofoanana fotsiny noho izay fiarovana sy anona tsy maintsy atao izay. Raha ny fanazavana hatrany, nisy tamin'ireo Antandroy no nipetraka manodidina ny valan-javaboary ny Ankarafantsika noho ny tsy fisian'ny drafitra mazava momba ny famindrana toerana natany natokana ho an'ireo olona nafindra. Noroany fanjakana ankerin'izy ireo ny taona 2024 amin'itony ny fandroana hatramin'izao. Ireo hetsika ireo izay manitsakitsaka ny zo anana trano fonenana, fanjakana tsy miany vahoaka ao aminy, vahoaka izay voatery miala mandositra ny mosary.